Aleloia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasany fahamalala no ihaona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia fahaly be indray ny tenako mihaona aminao eto amin'ity androany ity. Dia matoky sy mino aho fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra, ary matoky sy mino koa fa endrika milamila na endrika sarika no andraisanao an'izao fandaharantsika izao. Dia fiadanana tompany eo amintsika rehetrarehetra dia tahiny Jesosy a isika tsirairay avy. Dia arabaina manokana ianareo izay vao androany vao miaraka aminay eto a, dia tonga soa dia maharetatra amin'ny farany a. Iarakantsika amin'ny adiny iray sasany eo tsika niaraka eto a. Dia izaho matoky fa adiny iray sasany tsy verimaina akory zany a, fa adiny iray sasany tena tsapahanao mihitsy hoe nandalo fampaherezana ianao tamin'ity androany ity. Hieno hiritsika, hieno fandarana, hieno ihany koa tsika toriteny a, famelabelarana, hieno ihany koa tsika vavaka ho an'ny firenena. Dia matoky a fa tsy takany idiranao teto a nivahanao eto a amin'ity androany ity, fa tena hoe ahery ianao a, ary dia tena hoe ho tahiny tompany ianao a. Dia samy maharitra hatramin'ny farany raha androany no vao tonga eto, dia za resy lahatra fa tsy kiserasera nahatongavanao teto, fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao a. Koa dia mahereza mahatanjaha, dia mahereza mandray tenin'Andriamanitra. Androany tsika tsy overiny fotoananao eto a, fa tena ifampaheritsika amin'ity androany ity. Koa dia mahereza dia mahatanjaha dia tahiny tompo. Resy lahatra fa tsy kisendrasendra ho a, tsy tongatonga fotsiny eto ianao a, fa tena misy programan'ny tompo a eo amin'ny fiainanao. Koa dia tahiny tompo a dia mahereza ary miarabantsika rehetrarehetra zay vao tafiditra amin'izao fotoana izao a. Dia tahiny tompo a ranabavy a Emelo Avily no hitako voalohany teto a, tsy haiko na marina na diso, fa dia tahiny tompo ranabavy Emelo Avily a ianao no hitako tonga voalohany teto a. Dia tahiny tompo a ranabavy Emelo Avily, tahiny tompo manokana ianao. Dia tahiny tompo ihany koa ranabavy Iaina, zay koa no hitako faharoa teto a, ka mino aho fa mitovy ny fomba fahitantsika. Dia tahiny Jesosy a ranabavy naranaraka azy tao a Marizô a, taraiky indray izy androany a, Mampionina Fitia, ao ihany koa Marizô, Emelo Avily, Ursula, dia Tojo, dia Razana Monika, dia Eliana, dia Jessica Patitsira, Soenia Larissa, Razana Monika. Da ao ihany koa ry Angela Ius, Rodine Marie, Cortre Camaradin'i Jesosy, Rolianissa. Dia ao ihany koa ry Verraso, Fleur, Emelo Avily, Amboarantsiky, Stella Mira. Tahiny tompo a tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Dia fiadana tompo rehefa amintsika Iama, Amboarantsiky, Fleur, efa narabaiko daholo zany a, Esiny, Jamila. Dia tahiny tompo tsika tsirairay avy a, dia mahareta hatramin'ny farany. Ny fotoanantsika moa dia mahafinaritra be androany manomboka eto, satria efa anatin'ilay fotoana efa anatin'ilay fotoanantsika anaty fivadikanana tsika. Dia izaho matoky fa efa ao anatiny ianao. Tsy haiko izy avy nareo no mivadianana fa atao amin'ny groupe aloha ny olona misoratra anarana. Dia efa raha tsy diso hoe efa 20 mahery zao ny ao a, efa 20 mahery eo tsika no anatin'ny groupe a izay fadianana manomboka androany, manomboka rapitso moa zany fa androany alina tsika, androany arivo tsika no sakafo farany a. Dia tonga soa nareo 20 menada mahery a, mino fa mbola misy ho avy eo satria hatramin'ny rapitso amin'ny 7 maraina tsika mandray olona, satria manomboka amin'ny folo ny appelantsika anaty Zoom ao anatiny zany atao hoe fivadikanana zany. Dia mahereza sady raha ohatra ianao mbola tsy nisakafo a tamin'ity arivo ity, dia mbola afaka mihinana ianao a, fa tadidy fotsiny fa raha androany ianao tamin'ny 7 arivo ianao nihinana farany a, dia mba amilahady amin'ny 7 arivo koa ianao vao mihinana. Dia feno tsara amin'izay fotoana izay ny fotoananao a, ny fivadikanana antsika roa andro. Mahatonga antsika amin'ny tena zany mantsy samy manana ny lerantsika, ary fantatra tsara fa misy ankizy manao raha patron aloha izy, dia amin'ny hariva mihitsy izy vao misy ankizy eto mety amin'ny 7 alina izy, amin'ny 7 alina vao misakafo. Dia tsy afaka hita mihitsy efa maty masoandro tokony tamin'ny 10, dia lasa reraka izy. Fa misakafo izy a amin'ny fotoana fisakafoan'ny hariva taka mahazatra. Dia mba amin'izay koa izy vao misakafo milahady manomboka eto zany tsika rano amin'izay ny sotrotsika, afaka misotro rano mafana rapitso a rehefa mifotsy asiana siramamy a. Dia mahereza fa hiainga tsy hiainga amina fijaliana tsika, fa hiainga tsika amina tena hoe andeha voyage mahafinaritra be tsika anatin'izany a.
ao anatin'izany roa andro zay raha antsika zany ny vatanao mety ena fa de azo antoka fa ny ara-panahinao de tombo a de mana tena ihany koa sady mino fa ao ambadiky ny fifadikaniny de misy tokony valom-bavaka ko mahereza vatanjany tahiny tompo a isika rehetrarehetra razana tsotaony a izavy a iama moa tamin'ny folora mahereza azafy mahiva Sophie Derline tonga soa ianao nitako narabainiana de zay no hitako hoe misy olona vaovao eto de Ratarina Marie Charline votre camarade Jesosy tonga soa isika tsirairay avy milo zatrehtra aloha de ataontsika aloha hivavaka tsika ataontsika hivavaka hoan'ny fandarantsika ametraka izao ampilatanan'Andriamanitra ko andaontsika ametraka zany fotoana zany ampilatan'Andriamanitra andao ampandrotsika ny anabavitsika Côte Léonie izay hitondrantsika mivavaka ao anatin'izany hitondram-bavaka ny fandarantsika ao anatin'izany tany tompo ary a ranabavy Côte Léonie anao a ny fitenenana mahereza rehefa antsika miverina eto tahiny tompo tompontsika rehetra izay mpanaraka vavaka fiambenina zao mbola hiary vavaka isika ny mboatsika ny fotoana ry Jesosy tianao misaotra sy miderina anaranao zay de tafavoreto eny ny teninao de misaotra sy mankasitrika anao Jesosy malalo satria narovinao sy ny tanitaninao nandritra n'izao tontolo andro zao ary nomenao tombonandro sy hery sy fahasalamana ny arovinao tamin'ny zavadrehetra de samby tafavoreto indray zay anaraka fotoana maminao zay Jesosy malalo atoko sy mino zay Jesosy malalo satria miantsona anaranao zay de hiatriketo ianao hien'ny mpanomponao tompo de ankehitriny Jesosy malalo mifona aminao raha misy tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao zay rehetra nataony sy malalo mamindrafo aminay Jesosy malalo apetraka ampelatananao tompo zao fotoana rehetra zao ireto tompo zay mpanomponao andray anjara hitondra ny teninao eo pastera Melabelitra eo zay hivavaka firenena ry Jesosy malalo ianao tompo no anindry lelan'izy ireny tsirairay avy ny zay rehetra sandatra eto tompo de apetraka ampelatananao izany ary zay rehetra tenenina eto Jesosy mba hifikitra amponay tsirairay avy izay mieno eto Jesosy malalo de apetraka ampelatananao koa Jesosy malalo izay mbola miasa mandraharaha sy izay mbola any andalany de azavela ho diso fanjara mifanatrehanao izy ireny Jesosy malalo eo koa tompo izay rehetra mihaino mba hikasika ny teninao Jesosy ary eo koa Jesosy ny fitaovana indesina anantanterahana izany asanao zany ny koneksionanay rehetra arovo mba tsy ho tapatapaka Jesosy malalo misaotra Jesosy halleluja amen tahiny tompo pastera tahiny tompo halleluja tahiny tompo tsika rehetrarehetra de misaotra betsaka ny anabavitsika Côte Léonie tsika tao anatin'izay vavaka izay netiny teto zay a de ho tahin'Andriamanitra ny ianao a ranabavy a misaotra amin'ny fandraisana anjara tsy zavatra kely zany fa zava-dehibe no nataonao androany a asan'Andriamanitra lehibe izay hitondra zany mitondra antsika ao anaty ametraka amin'ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra zany de zavatra ngezabe a ka de hisaorana ny ianao a de ho tahin'Andriamanitra ny a ianao a sy ny ankonanao andoharintsika aloha zafady indrindra hieno hiritsika de aorianan'ity hiri ty tsika hiditra avy hatrany amin'ny ten'Andriamanitra zay hoentin'ny rahalahintsika tojo a avy any Allemagne izy no hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity de ao anatin'izay nefa miarabany anabavy Andoandry hitody Raonisoa Rodine Marie razana Tsotonia zafy mahiva Sophie Derline efa narabeko teo a de raha Antanirina Marie Charline ihany koa Esny Jamila tonga soa daholo nareo misy tsy voatonika any satria somary miova moa ny écran eto amiketo de ohatry somary miova ihany koa ny zavatra hitako fa ilana tsindra misy aminareo tsy voarava de tahiny tompo a isika tsirairay avy dahorintsika anao hira anankiray a atolotra antsika tsirairay avy ampitiavana be ty hiri ty a tonga eto tsika manana fotoantsika amin'ny Jesosy halleluja manana fotoantsika amin'Andriamanitra de andao ataontsika hiry zany fa misy antson'Andriamanitra tonga amin'ny fiainanao androany a de ekeo zany halleluja tontsika fifaliana be ty hiri ty tsy hoe farina fahoriana akory fa
ataontsika mpifanina be raha fiderana fa nefa ny erikaerika koa tahintompo rindra hopy tahintompo a fitia fa ray eritovy ange la io a soameva tsiry amboara miel ka daka malala miray andony irina suzel tonga so daholy tonga de tonga mirodorody daholy miara tonga daholy miara tafiditra daholy tonga soa de mahereza manana fotoantsika de fotoanantsika amin'Andriamanitra tahintompo daholy ary
Halleloia, soran'Andriamanitra zany izy zany a manana fotoana ianao manana fotoana amin'Andriamanitra ianao a za koa manana fotoana aminy. Halleloia. Ary rehefa manana fotoana aminy a de vonjeko ny fotoanako aminy. Halleloia. Manana fotoana tena farak'izay fotoan-dehibe de zay atongavako manomboka eto zao manokana revana zava-dehibe amiko mihitsy ny afahako hoe mbola manana fotoana ifadiana hanina zany satria zava-dehibe zany ny andro efa tsy ananan'olona fotoana ntsony anaovana an'izany zao fa ianao mbola men'Andriamanitra fotoana. Halleloia. De mifalia ianao de araroty ny andro azonao vatsofa mandalo zao fiainana zao de tahiny tompo fanamariana kely fotsiny ara-pena aloha Nicolas Sandrela de amboarantsika Angela Io, Marijo efanarabeko teo daholy. Halleloia. Elisabeth Fanilo Razafindramanina tahiny tompo daholy isika rehetrarehetra zay mety mbola tsy voaravako. Larisa tonga soa daholy. Ity misy fanamariana kely misy aminareo ifady hanina fa nefa ianareo bevoka de afaka miaraka aminay mifady hanina nareo fa mihinana sakafo zay zany ataontsika miavaka kely ny olona bevoka rehefa anaty fivadikanina. Ny bevoka de misy sakafo hoany. Halleloia. Fa afaka miditra atao anaty groupe nareo miaraka aminay anaty fitoam-bavaka fifadikanina fa nareo misy sakafo. Ny bevoka zany misy sakafo bevoka ihany so de aveko hoe zako ngamba ohatry nitady bevoka za fa de inana fa zay bevoka ihany no mihinana. Tsika rehetra kosa de tsy mihinana. Mety tsy salama ianao aza mihinana. Mety misy aminareo zao olona anankiroa zao eto marary izy ireo de tokony ho taiza-panafody tokony misy traitement arahana isan'andro samy anajanona fanafodiny izy ireo mandritra an'ireo fivadikanindreo. Za moa miteny eny atao ve mandritra an'ireo fotsiny fa ho hitanao zany tsy hinana itsony zany mandrakizay fa tsy hinana ry zareo de nareo hoe de ho ambaka an'izany. Halleloia. Ny bevoka de ny alina koa ny bevoka vetivety de mihinana. Fintsoa tahiny tompo aloha de bevoka ihany zany tsy mihinana. De ny mitaiza kely koa ny mampinono zany de mihinana ihany koa. Halleloia. Hoe mbola minono ny zanakareo de mihinana satria manjary mifady hanina hatramin'ny zanakareo de tsy mety fitan'Andriamanitra ny etahitanareo zay ihany. Fa ohatra ianao tsy salama ohatra hoe marary vavony aza mihinana. Hitanao mifady hanina ifady fivadikanina teo ataontsika ity de zay no zava-dehibe. Eny ary hitratrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Ny tenin'Andriamanitra no entin-dralahintsika Tojo Mikael de meno finaritra tsika rehetrarehetra fa za matoky fa pahiranao zany anatin'ity toriteny ity de mifantoha tsara ianao de meno tsara vakio ny baiboly aza variana aza variana amin'ny zavatra fa meno tenin'Andriamanitra fa tenin'Andriamanitra ny anasitrana anao. Mahare zary tsika rehetrarehetra tahiny tompo avy hatrany Rahalatojo anao ny fitenenana mahereza de tahiny tompo Rahalatojo Mikael avy any Allemagne. Falemiravatsika rehetrarehetra indray tenako amin'anaran'i Jesosy. Soma tsara ny toriteny eto indray tena hoe mahakasika be ny foko mihitsy raha vana malala na vaovao ianao na efa ety foana zany hoe etaetanao eny ny tenin'Andriamanitra manokana fotoana mihitsy ianao eny ny tenin'Andriamanitra fa ny olona sasany matsy malaina ihaino an'izany tenin'Andriamanitra zany. Vao tenin'Andriamanitra de efa defileny eo amin'ny telefona na miezaka tsy meno fa nareo arapaina manokana mihitsy raha tonga eto. Misy olona indray miheno toriteny any fa raha ohatra hoe toriteny ohatrany efa fatapatana izy hoe ohatra fotsiny miresaka momba ny Davida sy Goliata ohatra de efa oziny hoe tsy mila meno an'izany intsony fa fantatro zany Davida de nandresany Goliata tamin'ny vato anankiray ohatran'izao tsy mila meno intsony fa za teny anao raha olona ohatran'izany ianao meno ihany fa misy zavatra mbola tsy fantatro ao anatin'ny toriteny iny ao anatin'ny tenin'Andriamanitra iny. Andriamanitra manan-karena haim-panahy be. Ohatra zao misy toriteny momba ny Mosesy nanasaraka ranomasina mena
diosina hoe sefa fantatro zany e nizara roa ny rahamasina e nanaingatehana izy e de nizara ny rahamasina e de nandeha tamaina zanak'Israely e ye fantatrao zay fa misy ao anatin'izay mbola tsy fantatrao fa ino oatra ny farany toriteny rehefa misy toriteny zany de ararody foana fa misy zavatra foana vaovao eninao raha miteny anao azao da Daniela tao andavaky ny liona na rehefa tao andavaky ny liona de to de fantatrao hoe vonjen'Andriamanitra izy ohatran'izao de tafala tao fantatrao zay fa ny tiako mba nytaninanao hoe inona ary ny zavatra niseho tao amin'iny alina iny nanahoana ary ny fiasan'ny anjely atao mifiry ary ny anjely ny tao nanahoana ary ny zavatra niseho teo amin'ny liona sy ny anjely nanahoana ravana malà de za teteny anao fa masotoanao mientoriteny foana halleloia dona tsika maky ten'Andriamanitra mihitsy mikasikasika an'izay mihitsy ao amin'ny Daniela toko fahaenina de andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 13. Daniela toko fahaenina de andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 13. Ny soromandry hoe ny amin'ny anim-pasana ny Daniela tao andavaky ny liona andininy fa 7 tonga de vaketsika avy hatrany ary aminarantsosy de anody tany andapa ny mpanjaka ary tsy nety nitendry hanina mandritry ny alina sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatrehany ary tsy nahita torimaso izy de ny fomarena koa ny mpanjaka ka nandeha faingana ho any amin'ny lavaky ny liona ary noho ny tonga teo amin'ny lavaky ny tao amin'ny lavaka izy dia niantso an'i Daniela tamin'ny feo malahelo endry niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'i Daniela hoe ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona moa Andriamanitra ao zay tomponao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny liona fa de namaly ny mpanjaka Daniela hoe ry mpanjaka ho velona mandrakizay anie ianao Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombana ny vaovan'ny liona tsy handratra satria fahamarinana no hitany amiko ary teo anatrehanao koa ry mpanjako tsy nanao ratsy ao alleloia amen mety tsy vao androany inonao an'izany hoe Daniela vonjen'Andriamanitra tao andavaky ny liona tena alleloia be zany mahery Andriamanitra may manavitra Andriamanitra fa zao ravana malala ny anany tena mba tiako mba hisotomana kely ny sainao androany de zao nanahoana ary ny tamin'iny alina iny inona sinona ny zavatra mety ny sio ravana malala de tiako mihitsy ianao mba hiaina an'izany hoe atsika mihitsy androany tena hoe mba hiaina hoe inona re ny zavatra mety ny seho ravana malala nomboka hiditra tao amin'ny lavaky ny liona Daniela na tsy tao natahotra izy ravana malala natahotra satria manino ka tsy vao Daniela reriny nalefa tao andavaky ny liona ka hoe tsy ninanareo lionareo fa velona zay tonga tao maty aby zay tonga tao lany liona aby de normalina Daniela ry natahotra niditra tao de hitako teto mihitsy ravana malala fa nivavaky Daniela andininy fa 1 vaketsika kely le Daniela toko fahaenina andininy fa 1 aminarantsosy no ny fantatry Daniela fa efa voaisiny iny didy dia nakao an-tranony izy ary nivaravarankely ny tranony ambony nanandrify a Jerosalema dia nivo koa intelo isan'andro nandoalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanina izy satria fanaony hatramin'ny taloha zany amen zany hoe na nisinna Daniela rehefa nivavaka intelo isan'andro nandoalika ozy de nivavaka de mazava ho azy fotoana faly ary Daniela fotoana rehetrarehetra mivavaka de fotoana sarotra ndray ve ravana malala izy ny tsy vavaka Daniela nandoalika Andriamanitra apio milanao Andriamanitra ianao Andriamanitra le Andriamanitra nanasaraka ny rahamasina io ianao le Andriamanitra mahery tsisy Andriamanitra tahaka anao vavaka Daniela de rehefa ravana malala natsara anazy tena niaino Andriamanitra tonga Andriamanitra alleloia de tena nahafinaritra ny ahy zany ry havana tena makasika ny foko hoe le zavatra niseho teo tsara ihany le navotan'Andriamanitra tamin'ny liona izy fa le zavatra niseho ny fahitany Daniela zany izy teo amin'le fotoana natahorany indrindra ny tonga Andriamanitra namaly vavaka anazy Andriamanitra halleloia teo amin'izay ravana malala fa tena teny amin'izay Andriamanitra mety ny tena Andriamanitra ry Daniela tia fa ho avy ry Daniela hitako le vavaka ataonao reny Daniela
ianao anie rehefa mandoalika mivavaka reny hitako any reny ry Daniel rehefa manandrandra ny vavaka anao any ianao ry Daniel manangilana sofina ry Daniel hoporofoko anao androany fa velona ny Andriamanitra ao hoporofoko anao androany fa miheno vavaka ny Andriamanitra ao. Halleloja. Teo ry havana malala Daniel tena faly tena hoe andro tadidiny Daniel mandrakizay zany satria andro tena saika nahafaty anazy teo amin'iny fotoana iny ry havana malala ny tonga Andriamanitra. De za te anontany anao, manahoana ry havana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? Ianao ve le zanak'Andriamanitra ka tsy mahatombona mihitsy Andriamanitra vao misy zavatra mahazo anao, vao miandrandra anazy ianao, vao mivavaka ianao de mieno Andriamanitra, vao miantso an'Andriamanitra ianao de tonga Andriamanitra. Ianao ve le ataon'Andriamanitra hoe Refraim fa zanako malalaka ve ianao to de fatra-pahatsiaro anao foana ry havana malala, zaza manahoana ianao eo anatrehan'Andriamanitra? Ianao ve le vao miteny de voakasika ny fon'Andriamanitra? Ianao ve le olona hoe vao mivavaka ianao de eo Andriamanitra? Ianao ve le olona hoe tsy ahoana eny de voakasika ny fonao, mieritreritra an'Andriamanitra fotsiny ianao de voakasika ny fonao? Ianao ve le olona lelovan'Andriamanitra? Ianao ve le misy fotoana varomarina iny ianao, varomarina ny fiainan'izao tontolo zao de hitanao mihitsy hoe ohatrany migafy anao zany Andriamanitra, ohatrany hoe misy ataon'Andriamanitra zavatra tonga aminao zany, ampidirin'Andriamanitra anaty loza mihitsy anao, ampidirin'Andriamanitra anaty kizy anao satria manino tian'Andriamanitra hitodika aminy ianao, tian'Andriamanitra hiverina aminy, tian'Andriamanitra ianao hiresaka aminy. Ianao ve le olona ohatran'izany ry havana malala? Ny anahy zany tena nakasika anahy tamin'ny nanomana an'ity toriteny ity de zao le fifandraisan'Andriamanitra amin'ny mpanompony, tena hoe mifandray am-po ohatry ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny Daniel. Zany ry havana tiako mba hoe ho anontanianao androany hoe manahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? Fa za ry havana tena ijoroako vavolombelona anao, fa zany ry havana ny tena zavatra mahamindrina zany hoe manana fifandraisana am-po amin'Andriamanitra ianao. Nisy fotoana ry havana tany anaty train de nanembonembona an'Andriamanitra teo mieritreritra zava-bita an'Andriamanitra de voakasika ry havana malala ny foko tena hoe tsapako hoe eo Andriamanitra, manatrika an'Andriamanitra, rehefa miresaka amin'Andriamanitra de mieno Andriamanitra de tena nifokofoko ny tomany be mihitsy tamin'izay. Alahelo, tena tsy hoe nalahelo fa raha masom-pifaliana ry havana malala. Taloha ny tomany de mety hoe voakapoka ny ray aman-drenina ohatr'izany, fa rehefa nanomboka mivavaka tsy zany intsony ry havana malala mampitomany ahy, tsy kapoka ny ray aman-dreny de nisy olona nahita anahy de mifokofoko be de nitomany de izy le ramatoa zay nanantona anay izy, manahoana izy ianao? Salama tsara fa misy inona ohatran'izao? De ilay ramatoa ry havana mieritreritra hoe tsy haiko, zeritreritra nefa mety mieritreritra hoe tena mampalahelo ty zazalahy kely ty, mijaly amin'ny fiainana, mety olana ara-bola ve, mety olana ara-pitiavana ve, inona ary de tena mampitomany anazy tahaka izao de vao mahery havana malala tena voakasika be ny foko mba fantatra hoe fa maninona satria ry havana malala tsy raha maso pahoriana ny anahy, tsy raha maso hoe boka androsan'olona na raha maso hoe tsy haiko tsy raha maso pahoriana fa raha maso pifaliana, raha maso pahasambarana tato amiko ry havana malala, mieritreritra ny Andriamanitra fotsiny de faly. Halleloja. De ry havana malala, zany mba tiako nananao androany, zany fifandraisana po amin'Andriamanitra zany. Fa rehefa tena
zanak'Andriamanitra tena mifandray am-po amin'Andriamanitra ry havana, de tena eo Andriamanitra, tena hoe miainanao ry havana malala Andriamanitra, tena porofon'Andriamanitra aminao tahaka miporofony an'i Daniel hoe velona ny Andriamanitra ao ry Daniel. Naseho an'Andriamanitra, nisehony mihitsy Daniel ry havana malala. Afaka hiseho aminao koa Andriamanitra, afaka hiresaka aminao koa Andriamanitra, afaka hanirahan'Andriamanitra anjely ianao, afaka hanirahan'ny fanahin'ny masina ianao, afaka be dehibe ry havana malala ny afaka ataon'Andriamanitra aminao. Fa fanontaniana mipetraka fotsiny, manahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Io ry havana tsy le endrika ivelany tsy le hitan'ny olona, tsy tsara ihany ianao mitory teny, tsara ihany ianao mampahery olona, tsara ihany ianao mizara tenin'Andriamanitra etseroa amin'ny Facebook, fa ny tena mahakasika amin'ny fon'Andriamanitra, ny tena zavatra tena mba angatana n'Andriamanitra amintsika dia zao: manahoana ny fifandraisanao manokana, fifandraisanao am-po amin'Andriamanitra ry havana malala. De amboary ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ataovy tena akaiky ny fonao Andriamanitra, ampitomboy ny fivavahanao amin'Andriamanitra. Ry Daniel mivavaka in-telo isan'andro satria manina ka olona andevo anie ry havana malala Daniel, fa tsy adinony zany mivavaka zany. De ianao olona libra be, olona ianao manana fotoana adiny firy ianao tsy andevo ry havana malala. Ianao mety mpianatra, mety miasa, mety tsy haiko avy, fa ny tiako tenenanao dia zao: manam-potoana ianao, afaka tena manamboatra amin'ny fifandraisanao am-po amin'Andriamanitra, de amboary ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. De ho hitanao ry havana malala, zany ianao avahan'Andriamanitra zany ianao ho kasehan'Andriamanitra amin'ny tsisy mahita zany, any amin'ny mangingina, any amin'ny tsy. Daniel tany an-davaka liona nga nisy nahita lionnaire, nahitako inona moa ny liona nga afaka hitantara amin'ny olona ohatran'izao ny zavatra niseho. Fa ry havana malala, zany ny tena, raha mbola tsy tonga taminao mihitsy zany, ianao mba kasehan'Andriamanitra, ianao mba iresan'Andriamanitra, ianao vangin'Andriamanitra anaty nofo na tsy haiko avy, de mba angatao zany Andriamanitra mba tena egnanianana fifandraisana am-po aminao, fa tsy afa-baraka zay manana an'Andriamanitra, ary avotan'Andriamanitra amin'ny zavatra izay manjoana azy. Alleloia! Andriamanitra no heriny, amen. De voninahitra ny teo an'Andriamanitra rery avy. Misy matoky ry havana malala fa voarainao zany toriteny zany, de manomboka androany amboary ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, fifandraisanao am-po amin'Andriamanitra. Fa zany ny tena zavatra mahakasika an'Andriamanitra, hoe tena manana fifandraisana tena tsy hitan'ny olona ianao fa ianao sy Andriamanitra rery, secret-anao sy Andriamanitra rery. Fa secret-an'ny Daniel sy Andriamanitra rery ny zavatra niseho tamin'iny alina mangina iny, tsisy mahalala. Daniel sy Andriamanitra. De zany mba tiako anananao, secret-anao io sy Andriamanitra. Alleloia! Ianao sy Andriamanitra rery, tsy fatan'ny olona, fa ianao sy Andriamanitra. De mboary ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Alleloia! De voninahitra ny teo an'azy sy rery any, de rasy ny laza teo an'azy sy rery any. Alleloia! Tena ianao Andriamanitra. Amen. Alleloia! Soratsika an'Andriamanitra izany toriteny nentin'ny rahalahy-kelitsika tojo Mikael izany. Alleloia! Isoratsika an'Andriamanitra zany satria zava-dehibe ny hitondrantsika zany tenin'Andriamanitra zany tamin'ity androany ity. Alleloia! Mahafinaritra raha tojo fa de toiza, mahafinaritra be le toe-po. Alleloia! Ny toe-po nge ry havana, mahafinaritra be rehefa tonga amin'i Jesosy fa hovain'i Jesosy. Za zao mino raha nahitako an-drahalahy iny taloha de ohatrany tsy de olona hoe olona tokony hitomany zany izy iny. Raha mahita ny hitako mihitsy ny rahalahy iny tamin'ny voalohany aloha misaotra azy mialohan'ny anizako ny resaka, misaotra ny rahalahy tamin'izay toriteny mamy de mamy. Andriamanitra ny hamaly fity anao, de Andriamanitra ny hitany fiainanao, hitany fiainanao manokana, hamaly fity anao satria zavatra ngezabe indray nataonao teto androany, asan'Andriamanitra ngezabe ka de mahereza matanjato tongava amin'ny ambony indrindra. Zay mihitsy ny mitoriteny, tsy miafahafa amin'ny toe-po. Alleloia! Miaina amin'ny zava-misy, inona ny iainanao eo de voakasika be izy tao anatin'ny toriteny, de latsaka ny ranomasiny.
tsisy lalàna manohatra an'izany ary tena marina ary araka nyteniko tam'ty hoe fahitako andralatojo sady misaotra anareo mankasitraka azy fa reny fankasitrahanareo reny mampandroso anazy mampitombo be anazy atonga azy ndray azo zotondray orinao anao toriteny vavao ndray alleloia de mahita azy hoe torotoro fohatry zany de mahita anazy taloha misy izy vao niaraka tamintsika teto de jereko nykontany tam'izany izy mbola tena de mila an'le zaka io siny izy tam'izay de ohatrany tena olona tsy ampozy hoe torotoro fo zany ohatry ny olona ekena hoe nijery zavatra fety evangelika izy de nisy alira le zaka io si fa tsy ohatr'izay fa Andriamanitra de manova-tsika rehetrarehetra de mahavariny tokoa rehefa tonga am' Jesosy de lasa ohatry ny olona be koretaka kely zay fa ny tena marina ny fotsika mihitsy ny lasa niova ary ny tena mahavarina indray ary mahita olona hoe mivavaka fa nefa tsy torotoro fo satria ny mahatonga ana am'tena zany de zao ianao nge ravana na vao mieritreritra fotsiny an'Andriamanitra ianao mieritreritra fotsiny anao sy Andriamanitra hoe tianao de tian'Andriamanitra na zany nge ravana de mba mampilatsaka ranomaso hoe ndry ty fiainako taizany fiainako taloha zany hoe za azo mahalina zany ohatra zao taiza taloha ohatra zao efa ny anaty boîte de nuit eto anefa zao maninona miaraka aminareo milaza fahatsaran'Andriamanitra alleloia ary nisy olona zay silamo niresaka tamiko de efa miresaka eo zay de teneniko anazy nampiseko anazy ny kantoko zay fa za mbola mainka anao fandarana alleloia fa inona izy fandarana ataony rato za manao an'ity zavatra ty de inona izy miresaka politika sa miresaka fivavahana miresaka ny fahatsaran'Andriamanitra tena mahafinaritra zany rato izy miresaka ny fahatsaran'Andriamanitra fiainana efa ratsy ty miresaka ny fahatsaran'Andriamanitra sy efa tsara ho Andriamanitra rahalahy tena marina zany izy fa mahereza izy hoe mahafinaritra zany hoe silamo tenany hoe mahereza zany taova izy fa ilainy zany am'izao alleloia de mahafinaritra de eto mba miaraka aminareo mitory fahatsaran'Andriamanitra na de zany fotsiny ary mieritreritra taiza ny fiainanao taloha ohatra zao mbola mitotototo mbola aiza zany rehetra zany matomany ary zany toe-pony an'Andralatojo tany anaty train zany de zavatra pitrangy zany vakitsika salamo fa ohatra fotsiny zao hoe ny salamo fa mety nidiritsika amin'ny tena Andriamanitra salamo fa ohatra ao amin'ny salamo fa efatra amby valopolo zao misy an'izay teny zay salamo fa efatra amby valopolo misy an'io tenina zay ohatran'io rehefa alahelo ny tranon'Andriamanitra de zao le izy andiny faharoa salamo fa efatra amby valopolo tokony to anan'Andralatojo hoe inona le nitranga taminao teny ambony train iny zany ranomasona inona olona tena Andriamanitra manina sady vontona alahelo ny kianjan'i Jehovah mifanahako ny foko sy nofoko mioby an'Andriamanitra velona izy zany tsy hoe malahelo mitomany ny olona netretra tena mety man'olana ara-pitiavana ty lehilahy bogozy kely misy volombava kely ty ohatra ndry sao hoe tian'olana ara-pitiavana sao hoe tsy betapena sy maisa tonga any ohatra zany ny olona mieritreritra mitomany ndry de inona ary ty lehilahy kely mahafatifaty ty mety ampitsariny vehivavy ohatra zany fa sady ty hoe de bokany trosa sao ty zandry kely ty tsy bokany trosa izy sady tsy man'olana ara-pitiavana zany koa nefa tsy midiko rehefa manambady izy fa raha mba misy alleloia zay vonona nitsodrano ampianatra tokantrano alleloia tsy hoe manosika Andralatojo na miasa ho azy fa tsy haiko moa zay momba an'izay fa ny zavatra marina alahelo ny kianjan'i Jehovah manina ny Jehovah manina malahelo an'Andriamanitra nefa nozy izy maninona nefa ny fony sy ny nofony mioby tsy hoe raha masona alahelo hoe tena mijaly fa malahelo aiza manina ny kianjan'Andriamanitra tsy haiko anao raha ohatrany fa za misy fotoana anatin'ny herinandro misy fotoana malahelo be any andro sabaty tena ho Jehovah tena tsy androko rehefa zoma ohatra zao tena faly be mihitsy rehefa hariva ohatran'io satria ninona am'izay misy fotoana miasa de rehefa le zoma hariva andeha hody iny ravoravo be mihitsy any andany tena ravoravo mihitsy satria maninona malahelo an'i Jehovah malahelo ny kianjan'Jehovah misy fotoana koa tena torotoro fo ianao mieritreritra hoe ty za de mifankahita amin'i Jehovah indray
tsy mifankahita maso atsapa azy zay zavatra nitranga tamin'ny raha latozy teo de mahereza fa mahafinaritra zany alleloia tsara manana toepo tahaka zany hitrany ten'andriamanitra ary tsika rolianisa olgaran'orso de sandolany-irina reo mbola tsy narabaiko teo ohatran'izay mihitsy raha nabavy Justine vao nieritreritra ozy za hoe vidian'andriamanitra de latsaka ny ramaso ohatry za mihitsy Lantinirina Rina Rodriguez tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra tiana malala na hafangaroko Andriamanitra mialatsiny tiana malala fa efa nampidiriko tanaty groupe ianao maly fa olon-kavana izy tiana malala roka na amiako de tiana malala ray mety gaga fa maninona nga force ny fadianina mialatsiny fa de efa tafiditra ianao ao ihany koa fanindro zavon-dramanana tahiny tompo isika tsirairay avy halleloia nafinaritra mihitsy mahita nytarehanareo nanao ese kelina zoom tsika teo mba hatonga atsika mba ilamindamina tsara raha pitsy mba tsy lany andro be de mahafinaritra mahita anareo hoe zay vo hita daholo ny tarehan'ny sasany taminareo reo de mahafinaritra alleloia ayve ohatr' zao nareo tahiny tompo isika rehetra de mahereza sahady aza mbola mieritreritra sakafo fa tsy amin'ny lahady vita anina mihitsy fa mbola ihinana tsodrano tsika ihinana toroteny tsika alleloia ao ihany koa tsika hiditra amin'ny tenin'andriamanitra tsika am'izao fotoana zao de zay daholo ngambany voravako daholo maya randria miaja maya efa tafiditra avenao teo alleloia itody rahonysoa de sady mampairena nabavy Marie Charline koa omaly raha nabavy itody ny donam-pahoriana de androany raha nabavy Marie Charline no ny donam-pahoriana ihany koa misy avan'zareo koa nodimandry androany ka de mampahery anao raha nabavy Marie Charline sy artizanay satria zanaky nabavy Marie Charline moa iartizanay de Madagasikara de mahereza nareo mampahery ny fianakaviana aminaran'i Jesosy fa raha masina ane tena hoe ampahery anareo amin'ny heritseto-aina de mahereza daholo tompo mampamaingy fahoriana ny fianakaviana rasan'izay ny ratsy rehetrarehetra halleloia amaky ten'andriamanitra amizay ary tsika am'izao fotoana zao olo ten'andriamanitra hoe ity tantara ty moa de tantaran'ny Daniel ny soramanty de nanimpazana ny Daniel tao andavaky ny lioana andao aloha jerentsika fa naninona aloha efa fantatritsika tsy jery ihany fa jerena ihany amin'ny mahamafamelabelarana azy Daniel sisa drakasy mesaka ary Abednego de nahita fity tao Babilôna izy ary Daniel de tia ny mpanjaka Darios ary Daniel moa de izy efatra amin'ny rahalahy de niavaka reo le tsy nihinana fa tsy hany-kotrana reo alleloia tsy nihinana fihinam-panjaka reo fa reo le nihinana ny hany-kotrana fa reo le mandimandina reo le nanana fahazavan-tsaina reo le nanana tolo-tsaina le nahira-tsaina tamin'ny olona rehetrarehetra teo alleloia ny hany-kotrana teneny reto de zao ny tenin'andriamanitra isika eto de anisan'ny mihinana hany-kotrana isan'andro san'andro satria ny etsika eto de tsy teny atavezina na teny larona saosy fa tena amin'ny tenin'andriamanitra tsy misy kilema nytoritsika eto isan'andro san'andro alleloia ary ianao miaraka aminay isan'andro san'andro eo mihinana hany-kotrana ianao isaky nomboka zany fandana zao tenena de efa manomboka akany hany-kotrana fa hany-kotrana ny eto nefa tadidio fa hany-kotrana mampilangilangina anao eto tsisy ninona fenina anao eto tsisy aholakolaka fa ny atongavantsika any an-danitra no tanjotsika ralasina vavy malala de teto indray sitraky dareo zany anendro isy olo-mpanjaka 20 anapaka ny fanjakana anapaka ohatrany hoe chef district zany ry Darius teto satria am'izay fotoana zay de misy mife am'izay de voafe ny vahoaka de voafe ny vahoaka voafe ny resaka hetra voafe ny resaka ny resaka hetra voafe ny resaka zavatra ohatr'zany de nitondra ny fidisolo-mpanjaka 20 izy rehefa ny fidisolo-mpanjaka 20 izy de naso loha misy zavatra amboaritsika kely amin'ny de rehefa avy eo lasa maromaro ny zavatra tia ho vonahitr'Andriamanitra dia mitady 20 anapaka ny fanjakana
mba mora ny fitantanana ny fanjakana zany fa ao anatin'ireo koa de mbola nisy commande lehibe telo lahy ifehandreo solo iseo ireo solompanjaka reo tany hoe mbola ambony zany ohatrany hoe prime ministre kely zany de mahavarina Daniel anankiray tamin'ireo satria maninona satria mana-tsaina manam-pahendrena sady tsara tare alleloia iny efatrisa taona ondra latojo no mitomany taloha efa andriamanitra mikasika tena mampangotsikotsika marina mihitsy zany ka rehefa anaty commencement de matetika latsa-drano maso mifokofoko mihitsy ny zao raha latojo zao de inona fa mbola ohatr' zany daholo tsika rehetrarehetra fa ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba ataon'andriamanitra tsy mitsinona mangatany anao an'izany fotorotoro zany raha anao le olona mafy be tena tsy mety latsaka na raha maso goto-dranomaso zany rehefa mivavaka nefa tsy atao forcena hoe tena tsy honany tena mba hitoa manina fa mifonao mihitsy voakasika no zava-dehibe za manokana za tsy mba miafafy zany rehefa ho latsaka io de latsaka rehefa tsy latsaka io de tsy latsaka halleloia fa ny zavatrehtra ataoko voninahitry ny andriamanitro halleloia de i Daniel ny anankiray tamin'ireo telo lahy tena hoe commande lehibe reo fa ny tena zavatra tena mbola olana mipetraka de andiny efatra izany Daniel zany de mihoatra noho ny commande lehibe sy ny solom-panjakana ma zany teo an'olo le solom-panjaka sy ny commande lehibe zany de mbola nanatomby ihany i Daniel zanak'andriamanitra ianao tsy lohany ianao fa tsy rambony ianao fa lohany halleloia tsy ambany ianao fa ambony araky hoe lohany fa tsy rambony halleloia mpandresy fa tsy resy ny zanak'andriamanitra de ohatr' zany ravana malala ny tena olana ary de efa izy efa any amin'ny commande lehibe anaky telo fa mbola izy koa mbola hienjana indrindra tamin'ireo ireo commande lehibe reo ary zao ary zany zany de mihoatra noho ny commande lehibe sy ny solom-panjakana many fa nanam-panahy endry izy ary mpanjaka nikasa anandratra azo lehibe amin'ny fanjakana rehetra teto zany de neka mbola nahazo promotion ngeza lavitra ndray koa Daniel neka mbola ho asandratra mety neka ho atao hoe andeha atao hoe ohatra ny azy zany ohatra hoe le tamin'ny voalohany zany député reo le roapolo amby zato de reto mety hoe niakatra sénateur ohatra ho azy za ohatra le telo lahy fa i Daniel seka ho atao prime ministre saiko loha raha zay ny filaharan'le izy na tsy zay minao fa mety ihany zany fandraisako ohatra zany neka mbola ho asandratra izy nefa ny olona na amin'ny olona izy hafa firenena de mbola mitovy amin'ny tolotentsika malany hoe ny olona ny alina ny Isaka ny olona atao Gerara ka ny alina ny olona ny alina ny Daniel ny olona satria naomby izy ianao inge ravana ka tsika mivavaka eto nge misy mialina ny fiainanao inge misy mialina tsy hoe misy mitsiriritra eo ihany le mitsiriritra fa fantatry ny olona fa tsy tonga eo am'izay toeran'izay izy raha tsy mivavaka de alohan'ny olona mialina fa tizo foana nefa nidianao na de zany ary halleloia de foana hitan'izay ny olona de nikoropaka am'izay satria saika anandratra azy amin'ny fanjakana saika Daniel zany ny ambony olona rehetrarehetra teo amin'ny fanjakana am'izay nefa n'izy de hoe babo ohatry hoe andevo mihaja zany tam'izany andiny vadimiko ny commande lehibe zay solom-panjaka de nitady zay ampangana any Daniel ny amin'ny fanjakana nefa tsy nahita zay ampangana azy na izay tsinony akory satria mariny izy ka tsy nisy kilemo tsisy tsy nihita taminy de ory taminy tsy ho hitatsika zay ampangatsika an'io Daniel io raha tsy amin'ny lalàn'andriamaniny no misy hitatsika ampangana azy io de endriky ny devoly am'izao fiainantsika zao ianao io tokony azo promotion am'izay anomboka hiakatra ambony ny solom-panjaka sy ny commande lehibe ianao io de manana an'andriamanitra projet ianao io de ananan'andriamanitra programme matipaika fa tsy ho avelana anao raha tsy misandratra ambony ny ambony rehetrarehetra io fiainanao io de tsy tian'andriamanitra hijanona eo fa tian'andriamanitra hisandratra de hisandratra ny olana ao anatin'izay de zao ny devoly ao tonga de mialina ny devoly de tonga de manana programme hisabote anao
isopatra mba tsy azahoanao ilay promotion, mba tsy azahoanao ilay fiankarana, ilay fisandratana avy amin'Andriamanitra. Ary eo ny zavatra tokony hitandremantsika ary avana malala fa ny devoly de mitady zay zavatra azo any amelohana atsika. Fa ny zavatra mahafinaritra tamin'ny Daniela de zao mitady inona ary ny azo anao amelohana. Sao de mbola mba miteriteny foana io any an-tranony any tsisy, sao de mbola mba mijerijery zava-poana io any an-tranony any tsy nisy, sao de mbola tsy matoky io arabola tsy nisy, tsisy azo nanamelohana anazy. Sao de mba eto masitsika fotsiny io no mivavaka be fa sao de mba ndao jerena ny ndao jerena ny amin'ny compte compte Facebook, ndao jerena amin'ny compte ny rehetrarehetra hatrany aloha be any fa sao de mba voa tamin'ny herinandro io mody mivavaka fa tsy nahita, tsy nahita. Ny tan'ny reto solompanjaka sy reto commande lehibe reto de hoe andao kitihana any amin'ny Andriamanina, kitihana ny fifandraisan'izy sy ny Andriamanina any sisa satria any io tratratsika satria any io tena manao zay azony atao. De any am'izay fifandraisany amin'Andriamanitra zay ozy izy reto no andao ataotsika ry havana malala. Teteny aminao tena teteny aminao ary avaka malalako fa mitady zay hampanganatsika amin'ny devoly isan'andro isan'andro, mitady ny zavatra azo hampangananao ny devoly. Ary za mahatonga ana amin'ny tenanao foana hoe mitandrema ianao, mitandrema. Oka tsy ho aorianan'io écran antsika io ihany tsika ry havana malala no miresaka an' Jesosy rehefa manao live na rehefa manao zavatra ohatr'izany. Fa andao hatrany amin'ny fiainantsika hatrany amin'ny lalina any, andao tsy avelantsika isy hampangana ny devoly antsika. Za moa ry havana rehefa hitanao ny tena hijerenao hijerenan'ny olona tsy le izy rehefa le manao ohatra hoe mitory-teny na manao chorale na ohatr'izany fa iny samy ohatry ny anjely daholo tsika rehetrarehetra. Fa ny hijerenao olona de tsotra fotsiny, jereo rehefa vakansy any zay fotsiny. Manao ny fialamboly ny olona rehetra de za tena teneniko anao betsaka ny olona tsy mahatsiaro akory hoe kristianina tempolin'Andriamanitra rehefa tonga ny vakansy. Eo fotsiny de efa ampy hijerenao azy zay. Eo amin'ny eo am-piangonana ianao na eny anivon'ny asa fanompoana de tena mpanompon'Andriamanitra ianao, tsisy azo hampangananao eny ambony alitara, lava zipo tsara, mihira tsara an'Andriamanitra, misy fotoana latsa-dranomasy mihitsy azy. Fantandremo fa tsy ao anatin'iny, tsy ao ihany ny mason'ny devoly sy mason'Andriamanitra mijery anao fa mijery anao naiza naiza le anao. Misy amintsika manadino hoe za ty zanak'Andriamanitra. Misy fotoana ianao tena adinonao tanteraka hoe zanak'Andriamanitra ianao. Fa maninona ka ianareo manao akanjo fotsy lava be rehefa mitady fanatitra any am-piangonana zay mba fanontaniako anareo. Fa tena antaniko anareo mihitsy ty zavatra ty androany. Fa maninona ka ianareo maninona rehefa mitady fanatitra nareo na miservira fandraisana, fa maninona ka ianareo manao akanjo fotsy lava be, maninona? Mba antanino mba avarena maninona? Satria maninona? De azokazoka any le valiny hoe satria marina ke zany rena-bavy Justine, satria tsotra fotsiny fantatrareo fa masina iny na ny loko atao fotsy na izy lavalava tsara, tsy mbola nisy misy ka mba hoe akanjona dekona de débardeur sa efa hoe débardeur de tady mitady fanatitra débardeur le débardeur le sa efa nahitra akanjona dekona débardeur de short kely na maillot de bain. Nahita zany ianareo? Tsy nahita ozy nareo tsy azo atao kosa zany lalarado. De za koa miteny hoe tena tsy azo atao tokoa zany satria maninona? Tsy fahamasinana zany. De samy resy lahatra tsika hatreo fa ny olana aminareo avy zany tsy itovizantsika de zao. Za io mieritreritra reva na resy lahatra fa Andriamanitra sady mijery anahy Andriamanitra eo am-piangonana raha manao fitafina dekona, mijery anahy Andriamanitra eto raha mitory teny aminao fa mijery anahy koa Andriamanitra any amin'ny vakansy. Zay tsy somary tsy itovizantsika. Fa ianareo adino any am-piangonana Andriamanitra
de anao vitan'ny olona tolo am'izay maillot de bain satria manao an'izany zao tontolo zao de mampalahelo nefa reny fa ianao ngery avana ka mpanompon'andriamanitra isengery avana ka tempolin'andriamanitra isengery avana ka teny efa no amasin'andriamanitra zany hoe de tsy mba nanana fiainana ve zany fa de ko atao ahoana mory havana malala zay reo manana fiainana e zay milalao rano zay milalao rano fa zay tsy mitanjaka zay tena teneniko anao zany zay afaka mandeha plage misy aminareo reo fa niaraka nilalao rano taminay de mba tadidio ohatra ny ahoana tsika amin'ny rano tsy mahita andreo vady aman-janako reo anao na izaho ty ka manao maillot de bain mitanjaka hitan'olona ery fitanjahako sanatria zany fa za afaka milalao rano za mbola mena eto-tany fa za tempolin'andriamanitra ary za de fantatro foana fa ny devoly de mitady zavatra azo empanganana de miezaka za tsy mbola ohatran'ny Daniela za tsy anjely fa za miezaka zay menan-kavy satria zay de inona moa ty izy ty izahay de ambassadorn'andriamanitra isika reo nge ambassadorn'andriamanitra ny ambassadeur any Mali ohatra de manao an'ireny akanjony afrikanina lavalava mavomavo de misy satroka loko marevaka matetika satria izy malianina malana an'izy vao manao akanjo fitafina frantsay hoe mitovy amin'ny président Macron hoe manao costard cravate de ohatr'izay fa maha-ambassador azy de na mipetraka eto Frantsa izy de mitondra ny kolotsainy avy any aminazy alleloia ka ny kolotsainao inona ny kolotsainao azonao atao ve mitondra ny kolotsainao amin'ny mahazanak'Andriamanitra mitafy famasianao any amin'ny toerana anaovana vakansa sa sao de le sanatria any ny entinao ary fa tadidio fa ambassador Andriamanitra ambassador ny lanitra isika représenteur tsara tena ataovy manina moa ataovy hita foana misy hira mahafinaritra be zay aoko hita aminao Jesosy aoko hita aminao Jesosy lazao isan'andro ny fahasoavany aoko hita aminao Jesosy alleloia atao mihitsy nge zay mety fa mba hanazay ary mba miry eto manao fandarana mba hatamananareo fa nytiako tenena hoe vao mijery an'olona de hitan'olona hoe kristianina ianao alleloia fa ny olona eo ihany fa ny solompanjaka sy ny komande lehibe nge mitady zay ampangana antsika zay analana baraka an'Andriamanitra ny devoly mijery isan'andro rehefa niresaka Andriamanitra misy fifosana masina nifosany joba nge Andriamanitra sy ny devoly joba tsy nafantatra ohatra hoe za zo ohatra de resaka ny amboarantsika zay mivady de amboarantsika ohatra tsy maheno tany ny amboarantsika ohatra mirehatra koa tsy izy iny ary vadinao ny Rodriguez izy vady koa nitra fifadikanina sy ny sisa zany nge le hoe mifosa misy mifosa tsara misy mifosa ratsy de ao am'izay de evo nampianary mampihinanira teo anabavy Marie Someva misaotra anao de zao misy resaka ngiravana amin'ny tontolo tsy hita maso hoy Andriamanitra tamin'ny devoly hitanao fa joba mpanoko hitako ino izy izy ny devoly izy kosa loatra mivavaka ihany tena mivavaka ino izy Andriamanitra vavaka iny ranga vavaka ihany ranga fahitako azo izy ny devoly satria zao esolika ozy izy ny tsy naovana nisy fefy manodidina azy ireo ina zaratiako aziny ina zaratiako tenenina zany de zao misy mijery foantsika ary misy mitady apanga foana ary eto de an'Andriamanitra didin'Andriamanitra hifandraisana amin'Andriamanitra no kitihan'ny solompanjaka sy ny komande lehibe ahitana hoe anahoana Daniela de zao ny zavatra nitranga na senina moka didy am'izay Darius hoe manomboka eto de tsisy mahazo mivavaka fa tsy aminao tsony mpanjaka satria zao mantsy ry zareo afantany fa hivavaka amin'ny mpanjaka izy fa misy olona anankiray tsy lahitra kisoka mihitsy amin'ny fivavahana am'izao andriamanina zao
am'izao Jehovah Andriamanitra izao de tsy izany fa Daniel zany hoe izy mihitsy no stomma izy mihitsy no zanana toetra izy mihitsy no alaina ao anatin'izay de nanaovana combine kely tao combine be moa zany etretinao tsara fa tena misy tena ato hoe andiny fa fito de somaritaka ny voro hoany amin'ny mpanjaka ireo commande lehibe sy olo-mpanjaka reo somaritaka matetika miverina hoe somaritaka io a zany hoe tena le oy mamanay zay ozy mamanay mainy andomboanjony afenareo fi ten'olo lehibe zany mainy andomboanjo mainy volotratrany ka somaritaka mihitsy zany reto olo reto mainy andomboanjo izy mamanay somaritaka an'zay zany tena mikoropaka anao zay any iny mikoropaka maika mihitsy sy anao zay andavo any Daniel sy amonona Daniel satria ho azony eo le toerana ho ambonireo ihany nefarany ry havana malala tsy zakany devolony ahitanao hiakatra ara-panahy tsy zakany devolony amin'ny mahitanao tahin'Andriamanitra io tsy zakany devolony mahitanao hositrana amin'ny aretiny io teny tetavany hevitra andao ampanotainy io de zao am'izay a tsy nahoena ny vavaka tsondry ka io efa tanana zatra ny tsotra tanana zatra ny tsotra ho any Daniel ry havana malala fahazarany efatra am'izay vavaky ny telo isan'andro raha kely indrindra ny telo isan'andro marina tiako be le remarika andralatojo teo mahafinaritra aiza ho aizy tsika impiry isan'andro tsika mivavaka nefa ny olona zany andevo mihaja andevo babo fa mavita maninona mitazona foana fa intelo mivavaka tsika zao mety tsy fantatry impiry nefa sika milamina be ny ataonao mandritry ny herinandro milamina matoritory eo anao fa tsy mety tsaroana mihitsy andeha hivavaka am'izay fa nytsaroanao hainy continiany elena tsy nijereko izy minarana izy hay aronao mandresaka politika aby izy ahoa mihoatra zao hay araka ao daholy manam-potoana ianao fa tsy hoe tsy manam-potoana fa tsy tsaroanao zany hivavaka intelo isan'andro na indray mandeha isan'andro zany isonan'Andriamanitra rehefa mba mihonety foana tsika alleloia efa mba mivavaka tsika na de indray mandeha isan'andro ny sahoana efa tsara aloha zany alleloia fa Daniel na de andevo azy na de babo azy intelo isan'andro ny azy intelo isan'andro navoaka ny didy a tsy mahazo mivavaka tsondry voavaky ny an'ny didy io ny tenin'Andriamanitra voaka zany tena izy ao anatin'ny telopolo andro na mivavaka ka na amin'Andriamanitra na amin'ny olona fa tsy aminao andro mpanjaka de atsipy eo andavaky ny liony de nataony didy andiny faraika amby folo ary fantatry Daniel raha efa voaisy soniny didy zany hoe efa ho tanterahana zany efa nivadika loi zany efa nivadika loi zany le izy de samy hoe mivadika décret de avy eo am'izay a no ny fantatry Daniel raha efa voanisy soniny didy de nakao an-tranony izy ary ny varavakely ny tranony ambony nanandrify an'i Jerosalema de ny voainy iny moa dikan'izay ny jiosy rehefa mivavaka de fantarina izy moa Jerosalema satria aty de voainy any izy ro mitodika le fivavaka fa ianao indray a na izy todianao Ezekiara nitodika tany amin'ny rindrina fa mimpanjina an'Andriamanitra ianao manatrehan'Andriamanitra ianao halleloia de avy eo am'izay de ahoana am'izay ny zavatra nyteneniny sady misotro rano kely ihany aloha tsika ao anatin'izany a fa mafana ny andro mialatsiny kely a fa misotro rano koa tsika alleloia de lasa zany de nataony manatrika ny Jerosalema ny voainy varavarankeliny de ataony manatrika ny Jerosalema de hitan'ny olona de rehefa hitan'ny olona izy koa mahafantatra fa hitan'ny olona izy koa tsy niafina nen'ny olona raha avany efa mivoaka ny didy fa tsy niafina izy tsika tsy mbola misy didy mivoaka mivavaka sakafo zany hoe amin'ny restaurant efa
tsy mikipy ianao fa le mijery efa hoe le sakafo am'de restaurant zany anao de mba hivavaka ny sakafo ianao ary vavainao any sakafo fa manino anao tsy hivavaka ny sakafo ka ianao nitany hoe tsy andriamanitra ary raha kendeo ianao hivavao ny sakafo isaoran'andriamanitra fa narentsika na de zany fotsiny de efa mameatra antsika hoe ny amin'ny restaurant de le olona tsisy mivavaka ty andafo ohatra neny na tsy ty andafo koa de eo ianao de mody sady mivandravandra le olona any ianao efa ianao vavaka tsaina zany a andriamanitra mipetraka aminao ty sakafo ty de tahizy ty mba tonga heritanjaka sy nifanay alleloia amen na vavaka sakafo ary anao de matahotra neo mbola tsisy didiny voaka akory fa menatra hoe izy de mivavaka hono re mpivavaka kely vovokaina kanozy miaraka am'fianakavianao aza mikipy raiky izy fa ino fotsiny teny da de tsy vavanazy de misotranao zay ireo andriamanitra reny fa tenoenao ty sakafo ty reto izay mianakavy kely atao am'ty restaurant izy mihaja be ty de vetraka venatananao izy ty ka enkane ho tahinao tsy reo koa zay rehetra tsy mihinana amen miana am'zay raiky izy de tsisy didiny voaka fa menatra maty kely masony olona fotsiny ianao zany ianao tenena zany hoe mpivavaka ao am-piasana tsy hoe le rahalah anakireo tadidiko foana hoe zaho zay zary tena tsy tatiko a zary tena tsy tatiko rehefa le hitanao le fin d'année reny de manao réception kely de ozy izy tena tsy tatiko a le hoe tsy mandray kely fa le teneny olo hoe pastera be nefa izy mpivavaka izy dekona tanao fa neny Daniel na voainy ny varavarakely reo daholo le olona le mpitazana zany tondra maso lavitra mihitsy misy manao kapty misy makasary de avoaka ny olona any amy groupe efa misy groupe ry zareo voaka ny olona any amy groupe io hitanareo ve nitako sy ny sisa fa i Daniel fatany koa fa misy mijery izy fa neny Daniel ry avako malala de zao ny azy a alleloia ny andriamanitra tsy maintsy tompoko izy Daniel intelo isan'andro nivoaka ny didy ka intelo isan'andro e satria zay nitahin'andriamanitra ny fiainako izy Daniel alleloia manomboka androany de fataro ry avako malalako fa ianao mbola tsisy didiny voaka ianao mbola tsisy didiny voaka ianao ho avoko ny didy eo aoriana kely eo ho avy ny didy eo aoriana kely eo tsy azo hivavaka tsony tsika mivavaka aloha azo atao ihany fa tsy azo tsika atao tsony nitandrina zany sabata zany ho avy zany aiza ho aiza ianao fa Daniel vo miheno vavaka ary azoko an-tsaina fa tena tsy niteny mora koa izy fa zay vavaka ny teony nataony fivavaka ry avana malala alleloia tsy avandriamanitra izy tsy niteny mora hitany andreo tsy avandriamanitra mety nyteny misy tsy avandriamanitra hitanao reo olona mijery areo de miepitra kely le olona le ntsikilo zany retsy efa hitany Daniel alohan'ny vavaka reo ndray solompanjaka sercommande hoe tsy avandriamanitra hitanao reo olona mitsikilo eo amboly varavarakely reo hoe hitantsika andriamanitra afabaraka miasa am'izay ny azakazaka nakany amin'ny mpanjaka ry mpanjaka ka i Daniel mantsy tia ny mpanjaka tia ny mpanjaka be mihitsy ny izy efatra amin'ny raharaha tia ny mpanjaka Daniel satria nika ao ampiakariny ho asandrany mihitsy satria mahavita azy ianao ve ahoana ohatra ny tsy teo ny natongavany solompanjaka sy ireo commande lehibe reo io ary ny anao ry mpanjaka mbola nivavaka ihany ho a iza ozy ny mpanjaka i Danielako le tediavinareo asandratra nge ajerevy any aza de le manaovana SOST ndreny ny mpanjaka nahitana kangatsara solatra angenareo ry mpanjaka majerevy any kary zareo mantsy efa teo foana fa tediavin'ny mpanjaka i Daniel zay voatonga no atao ka kely ny ambo kely tianao angenareo ry mpanjaka zao izy zao ohatra zao de mpanjaka eo mbola nialanenina ihany mba niezaka ihany amonjy any Daniel satria tiany kosaka
fa tsisy hevitra Daniel rakotra teo tsy niova tam'izany tsy hoe mba ho tiany mpanjaka de aloha tsy vavaka tsia ny tian'Andriamanitra ny zava-dehibe misy tsara ve ry havana mihoatra noho zany tian'Andriamanitra zany tsara ihany ny tiany mpanjaka fa tsy misy tsara ohatry ny tian'Andriamanitra ary raha hitady fitianao de fitio anatrehan'Andriamanitra alaina raha hitady sitraka iandry eo anatrehan'Andriamanitra reny alaina fa tsy eo anatrehan'ny mpanjaka ry havana alleloia tsaronao tsara zay manomboka androany ianao tsy sitraka eo amin'ny olona ny tadiavinao fa sitraka eo anatrehan'Andriamanitra de nefa rano moa de nandidiny mpanjaka ny am'diny fito amby folo ary nentina Daniela ka natsipy tao andavaky ny liona natsipy tao andavaky ny liona Daniel ary efa natsipy tao andavaky ny liona Daniel de miteny nandidy mpanjaka ary nentina Daniel ka natsipy tao andavaky ny liona ary de mpanjaka anao tamin'ny Daniela hoe Andriamanitra ao zay tomponao mandrakariva ne hamonjy anao mpanjaka nge zany eo ry havana matikena maso matikena maso tamin'ny olona ny mpanjaka teo any tena marina tena sitrapony de tsy andefa ny Daniel ao fa saingy noho ny didy zay efa nosoniaviny de manana ny voninahiny ny mpanjaka de mitana ny teny nomeny ny mpanjaka tena refa izy fa nitsodrano any Daniel izy Daniel le Andriamanitra tomponao hitako tomponao isan'andro iny izy ane hamonjy anao fa ny mpanjaka koa eo ry havana mbola tsy mahafantatra an'Andriamanitra be de be ny olona mahita anao mivavaka de tsy mahafantatra ny Andriamanitra ao be de be ny olona matany fa de Andriamanitra zay zao teneko anao mihitsy tsy indre mandeha zay misy manontany an'izany fa de Andriamanitra ina loatra zay ivavahanareo tsy voanareo ny trano mandritra ny sabotsy tontolo ny andro zao de Andriamanitra inona fa tena Andriamanitra inona ka andramoka izao fa ho hitanao fa Andriamanitra tsy mahampite hivoaka ny trano io ry havana malala alleloia tsy mahampite hivoaka ny trano tontolo andro rapitso zay tsy voaelingely zany zay tsy azo elingeleny zay rehefa sabaty satria mamy loatra zany io ny andro anankiray mba hahafahanay manokana fotoana tontolo ho an'Andriamanitra isehony eo anatrehany de atsapana koa ny voninahiny izay iseho alleloia afaka vontsika isan'andro fa io fotoana miavaka satria Andriamanitra mihitsy nanamasina io andro io de raisitsika ihany koa zay ary iainantsika koa zany tsy noho ny didy ihany zany fa nyteneko anao hoe amin'ny voalohany io didy ny hitandremana an'io fa rehefa tafiditra ao ianao tsy te hiala ntsony didy ndray didy mpanjakana ndray ny anasorana anao tsy mety miala ianao alleloia fa Andriamanitra zay tomponao ane hamonjy anao izy am'io sady tsy de mino any de tena hamonjy anazy tokoa hoe ny Andriamanitra andiny vavalavola ary nasiana vato ny tampona ny lavaka ary mpanjaka nanomboka zany tamin'ny fanombokasehan'ny Andriandahiny mba tsy hovana ny tany asika mba tsy hovana ny teny ny amin'ny Daniel mba tsy hovaina zany le lalàna zany nasiana tombokasy mihitsy tsy azo hovaina ntsony hoe tsy alefa ndray na rehefa tao izy de nitapenana vato ny lavaka mba haninona mba tsy hafahany mivoaka ntsony so de mantsy hoe eo am'le liona de mahay mitsoka de tafatsoka de velona fa mila fantany mihitsy androany fa io ny atao lavaky ny liona ny lavaky ny liona ry havana de lavaka misy liona ary ny lavaka ny idirana tao de tapena tsy hafahanao mivoaka itsony zany hoe maty anao zany midikany feno liona lavaky ny liona tsy liona anankiray ary tsy liona marary na hoe liona tratran'ny aretin-gifo zay tena igagana na hoe liona tena efa niova fo tanteraka tena rasa tsara fanahy efa le any amin'ny sirika azo loloviny reny na hoe tena liona tena tratran'ny covid ka tena efa mandanaka tsy mahafaka manao ninina tsy mahare fofokanina ntsony tsy zany tsy liona anankiray ary mino aho fa tsy liona anankiroa fa liona be dehibe ary liona mitady sakafo zay zany tsara fantasy de liona tezitra fa tsy liona faly zay de nitapenana ny vato zay ny fanaovam-biro farany Andriamanitra ne omba anao Andriamanitra ne hamonjy anao Daniela koa tsy niteny fa Daniela ny andry inona ny vokatry le fivavahana ataoko inteny isan'andro alleloia
ary zany ny ampaherezako anao ry havana malala fa hitanao androany mbola tsy hitanao ny vokatry ny vavaka ataonao isan'andro. Alleloia. Mbola tsy hitanao ny vokatra io. Mety androany anao de mety atody zany ohatra ny fiainako isan'andro any ny fiainako isan'andro. Ka Daniel nge ravana raha ny vavaka intelo isan'andro tsy nanantena nin'inona e. Fa fiainana ninazy ny vavaka. Ary raha mifanantena ny zavatra ihany ny vavahantsika de mahantra indrindratsika. Andeha hamonjy revaka fiembenana eny e ekeko fa misy zavatra tedavitsika. Fa zaho zao tenako anao tongeto tsy misy zavatra tenaiko zany tena fandanin'Andriamanitra tena tsara fa rapitso Andriamanitra mba ome vola. Efa fiainana. Efa fiainana. Ny azy le mivavaka fiainana. Fa zao koa nefa niteko anao. Avy fotoana ilainao ny vokatra io. Eo am'izay niandrandrany Daniel inona ny vokatry ny vavaka nataoko isan'andro tsy namenatra tamin'olona. Alleloia. Ho tena anao ho tsarovana nge. Ho tsarovana nge zavatra ataonao io havana malala tsy misy adinoana fa ho tsarovana. Alleloia. Ny zavatra rehetra ataonao amin'Andriamanitra zany tsisy very. Tsy foana tsakoana ny fikelezanao ianao amin'ny Kristy Jesosy ry havana malala. Ataovy foana aloha androandry fa ao ambadika eo ho hitanao fa atambatra hivaingana ny vokatry fikelezanao aina sy feretatoronao io. Ny maly mety mbola tsy hitanao inona vokatry le maly teto zao tsika tsisy liana anio fa fiainanao hoe toetra mbola ianao ihany ianao hoe eto any anefa tsy maniry tsony ny voloko hoe fa avy fotoana hiandrandrako am'izay Andriamanitra ny asa ho anao aho. Halleloia. Tonga andavaky ny lioana. Vereo moa izy mpanjaka hamonjy anao ny Andriamanitra ao. Zao ny tenin'ny Daniel ny anatin'ny sainy za mino an'izany ka nga de Andriamanitra tsy mahita ireo mpanjaka mba ny asa ho azy ihany mba ny vavaka tamin'ny foana ihany mba ny joro tamin'ny foana ihany. Halleloia. Ry havako malala. Teteny aminao androany. Alefa tao am'izay Daniel. Rehefa nilefa tao am'izay Daniel inona zavatra nitranga? Ny zavatra nitranga tonga de lasy mpanjaka nandeha mody. Mpanjaka amin'io mieritreritra ozy mpanjaka hoe tena ahoany ty fandehany ty namono olona. Ozy mpanjaka hoe namono olona satria tsy apilo mihitsy nahita olona ivoaka ao. Nalioana na olona tsy voaka ao tsoa satria fa nitapenana hatramin'ny lavaka ary lavaka ny nanipazana azy tao. Nody tany andapany mpanjaka ary tsy nitendry anina nandritry ny alina izy sady tsy nisy zava-maneno nampidinina teo anatreany tsy nahita torimaso. Nieritreritra indry ohatry nitany an-tsaina eto nipaozy ny lioana amin'ny karepoka ny taolany Daniela. Vao midina de efa ifandrombahana. Anany fehany, anany fehany ilany, anany tanany, anany tratrany, anany lohany. Alohatsika mihinana loks. Zany lodo. Lohany Daniela fa tsy loks. Anany lohany, anany sofiny, anany oriny. Azo io oriny io mety tiany. Anany oriny. Anany ranjony. Efa izany ny mpanjaka sy de manao ohatry zao tana mieritreritra zany de zana fafana. Daniela karepohan'ny lioany. Tsy nahita torony mpanjaka. Za teteny aminao fa io zavatra iainanao io tsy mampahita torony mpitazana io. Misy fotoantsika mandalo ady mafy ry havana malala ny mpitazana indray. Rehefa hiatrika zavatra tsika ny mpitazana indray ny tena tsy mahita tory. Mahitanao lasa. Mahitanao miatrika an'le adinao. Mifantatry ny olona ihany ny zavatra ho atrehanao. Fantatry ny olona ihany ny zavatra ho atrehanao. Ny olona ny tsy mahita tory. Hiatrika an'izany ve ny olona io ady lalovanao io tena tsy mampahita tory ny mpitazana io fa teneniko anao. Io zavatra atrehanao io misy fotoana tsy mampahita tory ny mpitazana io. Ny olona indray tsy nahinan-kanina. Ataonisy zavatra nitranga araky ny teny Ralatoro.
rehefa tonga ny maraina andiny farapolo de ny fo maraina koa mpanjaka ka nandeha faingana ho any amin'ny lavaky ny lioana fa tao anatin'io alina io e nisy zavatra nitranga alleloia ny fiainanao tsy maintsy misy zavatra mitranga ary tsy avelan'Andriamanitra tsisy zavatra tsy hitranga ny fiainantsika mpanjaka tsy natory misy zavatra mitranga na tsy fantatra hoe inona reny zavatra mitranga inona ny zavatra mitranga tena misy mitranga tokoa tao fa ny zavatra mitranga tsy araka ny napozin'ny Darius mpanjaka tsy araka ny napozin'ny solompanjaka sy ny mpife tsy araka ny napozin'ny komande lehibe satria ny eritreritrireo de hafa ny fijeriny reo olo reo de rariny raha tsy mahafantatra ny zavatra iseho satria reo tsy mahafantatra an'Andriamanitra tsy mahafantatra ny fifandraisan'ny Daniel amin'Andriamanitra tsy mahafantatra ny fitondran'Andriamanitra ny olony fa io Andriamanitra io ravana malala de Andriamanitra sarom-piaro Andriamanitra be fitiavana Andriamanitra tsy mataty mijery atsika ory Andriamanitra tsy mamela atsika ho irery alleluia io Andriamanitra io tsy mahavita tsy mihetsika zany rehefa hitantsika anaty olana io Andriamanitra io tsy mahavita atsika tsy mahavita mipetraka zandry raha mbola tsy milamina koa io fiainanao io misy ilany zina famonjena zay ho tedavitsika zay hoe Andriamanitra tsy mety afa-po tsy mety afa-po zany io mandra-pahatonga ny fiainanao tonga am'le tena izy zao ny zavatra niseho tao azo vakina ny zavatra niseho rehefa nidina tao Daniel de nidina ny vato fa nanomboka tamin'ny ilatsahany tao mbola tsy voahity kory ny vato satria tsongery avana malala rehefa orinao rehefa amin'ny andiny fadimy amby roapolo ary mpanjaka nanditika nentina ireo lehilahy nepangany Daniel reo ka natsipy tao andavaky ny lioany izy mba mivadiny amanjanany ary lio raha nakery tamin'ny kara napatapaka ny taona raha mbola tsy nipaka tamin'ny vodiny lavaka kory aza izy reo nisy olona zany le olona nepangany Daniel reo hiditra am'izay tsika rehefa eo fetiky tena nofotsy hoe takany ahoana ny anoanany zany lioany zany mbola tsy nitokona tamin'ny tany kory ny tonga de fa lohany ana ny tany lany tapatapaka ka i Daniel rehefa ho alatsaka tao vo andeha ho alatsaka fotsiny izy tamin'ny minitra sy ny segondra nandatsahana azy tao de misy Andriamanitra tsy mety tara ry Andriamanitra miasa amin'ny fotoana rehetrarehetra Andriamanitra tsy mba tara ao aorian'ny fahavalo zany fa Andriamanitra tonga aloha foana ny azy ny famonjena aretoka paherezana anao androany fa tsy mbola tara zany Andriamanitra raha mamonjy atsika tsy fantatro inona ny olanao tsy fantatra takany ahoana hoe efa mba vahoanany inona io fiainanao io efa mba vahoanany fahambaraka ve ny fiainanao fa io Andriamanitra toriko aminao io Andriamanitra tsy mbola tara ary tsy ho tara mandrakizay rehefa vahamonjy anao vo nisokatra ny lavaka de fa reo ny lioana fa tamin'iny fotoana iny de teo am'ireo lioan'ireo halleloia nisy zavatra nitranga inona ny zavatra nitranga hidina zany Darius ary no nitonga teny amin'ny lavaka izy tsy izy zany vo maraina be de nandena keny teny azo tamin'ny feo marelo hitako eto mihitsy efa feo tsy nanantena tsony allô misy taontsika oanaotra zany anatina tahotra na tany de miova ny feo atsika isan'andro allô misy taona allô isan'andro mpanjaka miteny Daniel avianao aty de bakeo amiko ny boky firaketana adikao amiko amin'ny teny kaldeanina ny fa tamin'io Daniel nanao niantso any Daniel tamin'ny feo marelo Daniel ary Daniel mpanompon'Andriamanitra velolo mo Andriamanitra zay tomponao mandrakariva navonjy anao tamin'ny lioana va navonjy anao tamin'ny lioana navonjy Daniel ry maty Daniel amin'ny mety tsy tonga de namaly fa teto de volaza tena manao namaly teony hoe Daniel alleluia Daniel mpanompon'Andriamanitra velolo mony Andriamanitra ve navonjy anao tamin'ny lioana va andiny faharoa amby roapolo namaly ny mpanjaka Daniel ka hoe
ry mpanjaka velona mandrakizay any ianao halleloia avy anaty filavaka ao misy feonanakonako ohatry manakonako zany ry mpanjaka ho velona mandrakizay any nao halleloia tonga de nitsinjaka mpanjaka ary andifa telo rapolo Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakobona vavany leona tsy andratra ary famarinana hitany tamiko ary teo anatrehanao ry mpanjaka tsy nanao ratsy mipoziny Daniela mahafantatra tsy hoe voavoina izy de fa le maika be ivoaka avoaikana sady mataony petraka tsara tanana izy ela velona ianao ry mpanjaka nahoana daholo natory tsara salama daholo nareo sady mety mipetrapetraka de manoratsoratra amin'ny tany eo na petraka ara-dalàna tsisy olana mihitsy milamina hoa tsisy adi-tsaina tsy mikoropaka tsy manao hoe mpanjaka mpanjaka ny anjelin Jehova nge efa niasy halleloia tsy nampisalasala Andriamanitra nareo nge noho ny salasala sady tsy nareo tsy nafantatra ny Andriamanitra fa fantatry zay inoko izy Daniel efa naposiko ny zavatra hitranga tsy fantatry zay ho ataony Daniela tsy nafantatra zay ho ataon'Andriamanitra fa ny zavatra fantany tsy maty ato zany tsy lioana amin'ny mahafaty halleloia za mpanompon'Andriamanitra za zanak'Andriamanitra tsy lioana amin'ny mahafaty de tsy lioana ny nahafaty azy teteny aminao ry avana malala androany fa io de zavatra pitranga zavatra nitranga tamin'ny Daniel io ho Daniel Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nakobona ny vavany lioana tsy handratra le lioana zany misy anjely manodidina antsika de reo anjely reo miandro baiko reo misy fotoantsika mandalo ady ihany fa tsy potiky le ady fa velan'Andriamanitra mihitsy izahana toetra atsika namafisana atsika ohatra de mitranga ihany le ady ny anjely efa eo ihany fa mbola tsy nahazo baiko fotsiny avy eo am'izay tsika rehefa tonga ny fotoana mahan'Andriamanitra andrena de tenin'Andriamanitra zay anjely vao am'izay le olana vao defa ka teto vo nidina izy io zavatra efa nitranga io anjely io zany manana an'io daholo tsika rehetrarehetra ary Andriamanitra mandidy an'ireo anao zavatra amitsika any amin'ny Daniela toko fatelo andiny fahavalo amby roapolo rehefa tamin'ny anjaran'izy telo lahy Sadraka sy Mesaka sy Abednego de zao nyteneny Nebokadnezara nyteny ka anao isaorana ety Jehovah Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego zay naniraka ny anjely ny amonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompo na hivavaka amin'Andriamanitra fa afa-tsy ny Andriamaniny Nebokadnezara resy lahatra fa nidrahan'Andriamanitra ny anjeliny hiaro anazy telo lahy tamin'ny afo tetiko Daniela ny teny le anjely namonjy azy telo lahy namonjy anako nirahan'Andriamanitra ninona le olioany tonga de nataon'ny anjely ohatry zao zao daholo zay mipoziny le ino moa le lioana nanao ohatry manino tsika zany jery tazy manino atareoko ohatry zao tazomika le anjely tsy hita maso ka te hinana ndrosindroso votsy fa tikatona zao nakombony anjely halleloia le lioana zany masika ihany le lioana te hanao zavatra te hoe amin'ny Daniel fa inona moa ny atao hoano aloha izy Daniel ino hoano ny tanako tsisy azo atao nakombony iny nakombony anjely ny fahavalonao te hietsika ihany ny devoly te hamono atsika devoly te hanao zavatra fa akombon'Andriamanitra ny vavany ry havana izy tsy hoe maty tsy lioana maty fa lioana velona fa lioana velona fa mikombony mava ary tsy mikombom-bava tamin'ny sitrapony fa nakombony anjely amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy tompony sabatany hitsofako rano anao fa reo fahavalo lioana rehetrarehetra mitadinana anao amin'ny alalan'ny olana isan-karaza mitady akivy anareo akombony anjely anareo akombony anjely areo reo vavan'ireo de tsy ahazo anao reo de tsy ahinana anao reo de tsy ahafaty anao reo satria maninona satria ny tenin'Andriamanitra de miteny ravana malala any amin'ny Salamo fahaefatra amby telopolo andininy fafito any ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina zay matahotra azy Daniela teto de resalatra fa tsy nanao ninina izy tsy nanao zavatra ratsy teo anatrehan'Andriamanitra izy de nahazo ny anjara ny filoham-pirenena manana droit anana
garde du corps mandritra ny fiainany rehefa filoam-pirenena izy fianao ngeravana vao vita batisy ianao vao niova fo ianao de tadidio angeravana malala fa mandra-pialanao eto tany misy anjely manodina garde du corps tena enjana be ny garde du corps nao aza atao zay mampiala an'ireo raha vao ataonao zay mampalelo ny fanahy masina de miala reo lasa tsisy fiarovana ianao tandre amin'ny fahamasinana ataovy zay marina anatry an'Andriamanitra fa tsy hahinana anao reo ary io fefo io misy an'io daholo ny olona io le fefo tamin'ny Job io le fefo tao amin'ny izy telo mirahalahy io le anjely reo ny toby nanodidina azy ho ny tenin'Andriamanitra ny mijery matoko 10 any andininy 10 hamarana antsika azy aizy jery matoko 10 andininy 10 misy tenin'Andriamanitra manao hoe Jehova no Andriamanitra tokoa izy no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay izay mampirorony tany amin'ny fahatezerana ka tsy tany firenena ny fahafinirana zary avana malala teteny aminao afaka tezitra ny fahavalonao tezitra isan'andro ny devoly f'Andriamanitra halleloia mbola mampirikoditra an'ireo lavitra ataovy zay tonga anao marina sy maintsy anatry an'Andriamanitra aza velanao mihitsy ny hoe tsy fahamasinana ampiala ny anjely tsy eo aminao fa manjary tsisy fiarovana ny fiainanao anao tapahirantsika rehetrrehetra Andriamanitra tsy famelirery anao zany raha mandalo ady sy olana anao am'izao fotoana izao tadidio fa tsy mbola nisy Andriamanitra nanary olona mivavaka izany tsy misy Andriamanitra mafoy olona manompo azy zany maherezy ianao de tahin'Andriamanitra tsy ikombona anatry anao vavan'ny lioana ikombona anatry anao vavan'ny fahavalo rehetrarehetra ary ty fivadikanana ity ravana malala de fotoana anakombona an'Andriamanitra ny vavan'ny fahavalonao de tsy ahinana anao reo problème tsy ahinana anao zavatra natahoranao apotika amin'ny fiainanao tsy ahinana anao io fa ikombona io ivoaka ao anatin'ny lavakio ianao anatin'izao fivadikanana izao ivoaka ao anatin'io ianao de ho gaga ny mpitazana ho gaga ny mpanjaka fa naninona ianao ny tsy maty naninona ianao ny tsy lan'ny lioana de fantaro fa ny Andriamanitra ao ny Andriamanitsika nandidiny anjelina itoby manodidina atsika ankombona ny vavan'ny lioana de ho tahaka izany koa any ianao raha nikombona ny vavan'ny lioana raha nitoby ny anjely ny asany anjely didin'Andriamanitra ny anjely tamin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego nodidin'Andriamanitra ny anjely tamin'ireo mpanompo rehetrarehetra nodidin'Andriamanitra ny anjely tamin'ny Daniel fa ahoana ny tsy andidin'Andriamanitra ny anjely ny aminao mahereza tianao Jesosy mendrika an'izany de ataontsika tirity midao itsika toky voaingana izy ty nataontsika fa tena mendrika loatra raha ataontsika tiritendrona hoe za matoky fa inao Andriamanitra tsy hamelana rery ny sandrinao manarona misy akambona raha misy ny ady de mifaly fa inao efa namany mpandresy fa intompotsika rehetrarehetra mahereza daholo halleluia amen halleluia nivavatsika orinan'izany halleluia tokamboty aho miadire aminy ty fiainana tsy mba manakany tenay miatsapazana amakivaky onja fiainana fiaina tsarotra so ihany ny fiainako hoe atanan'Andriamanitra eo tsika rehetrarehetra tokamboty ahy ohatry ny miady rery ohatran'izany fotsiny fahitanao an'io fa manakatena iny ianao halleluia so ihany ho an'ny fiainako hoe atanan'Andriamanitra tsika rehetra niareteny hoe za matoky halleluia amen Jesosy manoatra noho ny mpandresy amen Jesosy halleluia raha misy ny ady de mbony faly
amen. Halleluja. Olo ndresy ny fijery ny olona na hoe tena resato anatin'ity lavaka nyoany tia tsy ariavana za mbola mino amin'ny fiainanao. Andriamanitra tsy anaratsika e. Amen. Eo ary tsika rehetra za matoky tsy amelirery anao misandrinao misakambona hitako sy tsapako zany raha misy ady lavaky ny lioana na laforo e za mbola ifaly ihany satria manoatra noho ny mpandresy a. Halleluja. Manoatra noho ny mpandresy. Rahantsika vavaky zany izy zany afaka malalako. Halleluja. Rahantsika vavaky zany toriteny zany velomy finoanao e. Velomy finoanao lehibe ny Andriamanitra miaraka aminao tsy amelanao. Halleluja. Andriamanitra tena tsy amelanao zany. Andriamanitra tena tsy amelanao irery zany. Tsy mitombony zany rehefa malala. Tsy mitombony zany. Nahoana ianao no avelan'ny rery? Nahoana ianao no avelan'ny lan'ny lioana? Fa fambaraka ao an'Andriamanitra raha ianao lan'ny lioana. Satria ny lioana favalin'Andriamanitra. Ny lioana dia avy amin'ny favalin'Andriamanitra, avy amin'ny mpiapanga, ka tsy possible ianao lan'ny lioana. Fa ianao dia olona ho tahin'Andriamanitra. Manana finoana, aza matahotra. Fa manana anjery ianao manodidina anao. Manana anjery ianao manodidina anao. Tena eto matory mihitsy zany teny zany androany ravana malala. Tena teneny mihitsy ny tenanao manana anjery ahako. Miandro baiko avy amin'Andriamanitra dia mivay olana io. Miandro didy avy amin'Andriamanitra. Halleluja. Miandro topy avy amin'Andriamanitra dia mivay olana io. Didy avy amin'Andriamanitra, topy avy amin'Andriamanitra. Zay ihany ny andrasan'ireo anjely ireo dia milamina. Efa eo amin'Andriamanitra ny vaholanao, tsy lavitra fa eo amin'Andriamanitra. Matokia ianao, mahereza ianao, tahiny tompo ianao, tsy lavitra anao ny famonjena. Finoana ny ilainao. Aza matahotra zany. Aza matahotra ny hofaty ny olana io zany. Fa tsy hofatiny io ny etson'Andriamanitra anao fa ho tonga eo aminy. Halleluja. Tsy afa-baraky zany ianao. Manana finoana fa nalioana firy anatin'ny lavaka io. Tsy ianao no hofatiny io fa ny fahavalinao ihany. Ianao zanak'Andriamanitra. Aza dininao zany. Ivavakintsika amin'izao fotoana izao. Saotra tsosina amin'ity fotoana androany ity. Tena mankasitraka anao zay Jesosy.
misaotra ny amin'ny teny mamy izay nomenao androany ary za matoky fa nampahery ny olona rehetrarehetra zany za matoky fa nahery reto mpanomponao misaotra ny amin'ny teninao isan'andro fa mampahery anay tonga eto ianao mampahery anay amin'ny alalan'ny fanainao masina isan'andro akasitraka tompo voninahitra tolotra ianao pereka ampitananao zao fivadikanina izao pereka aminao reto mpanomponao zay tena mandany tenany manana an'izany fandavatena zany hoe fady hanina aoko ireo tena maniry nefa tsy afaka Jesosy ianao mahita ny toe-poniny tsirairay avy mba jereo akaiky ireo Jesosy jereo akaiky ireo fa misy amin'izy ireo ampangain'ny devoly misy amin'izy ireo efa anaty lavaky ny liona mihitsy amin'izao fotoan'izao misy amin'izy ireo miatrikady miatrika olana fa fantatry fa ao aminao ny vahaolana rehetra matoka Jesosy fa nizaniza ny eny teto androany dia ianao andidiny anjelinao nakombona ny vavan'ny liona ary amoaka azy ireo anatin'ny ady zay lalovany ny fantatry fa Andriamanitra mpamoaka anay anatin'ny ady ianao dia raha ny ady ny saotra sy ny voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay matoky anao zay matoky anao zay voninahitra anao betsaka ny tsy voalazako teto betsaka ny tsy voateniko teto Jesosy efa Jesosy za matoky fa manana zavatra mihoatra lavitra anao zay mba nieritreretinay ianao dia nao ane andateraka mihoatra lavitra anao zay mba nieritrereti'ny tsirairay avy fa ho kasianao avokoa ny lafim-piainany reto olona rehetrarehetra ho voninahitry ny anaranao reriany zany misaotra Jesosy makasitraka tompo halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoana izao hoan'ny firenena dia ampandrotsika ny anabavitsika Berta ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao tany tompo raha nabavy Berta Kain tompo pastera kain tompo atsika rehetra iara ivavaka risika ry Andriamanitra ray izany fa fanahy masina tsara indrindra mbola faly misaotra anao izahay misaotra Andriamanitra noho ny fotoana izay nomena ho anay nafahana nanatanteraka izao fomba afaka izao misaotra tompo Andriamanitra fa miteny izay nampitondraina ny mpanomponao tsy anay Jesosy ny tsisaotra anao satria lehibe sy masina ianao ary velona ny teninao izay nianona efa nihoany enganie Jesosy malala ho tsy lalidalodina eo amin'ny sofinay izany tokoteny izay nomena rehefa nomponao izany fa tena hipaka ao anatin'ny fona impiainy tsirairay avy ary hananany fanantenana fa tena samy manana anao Andriamanitra izahay ataovy tsy eriterika na amin'ny avia na amin'ny havanana ny Jehovah Andriamanitra mieritreritra manomboka fanovoany na amin'izany fianona ny teninao izany fa tena na inona ny asan'ny devoly na inona Jehovah Andriamanitra izay tsy ambolena eo amin'ny fiainana tsirairay avy izay miatrika izao fomba afaka izao ataovy hanana fahafinanao tahaka ny Daniela Jehovah Andriamanitra tena hanana fanantenana eo anaty anao fa tena na inona no mielohanay fa ianalay Andriamanitra velona sy masina no mitarika anay ny anjely masinany manodidina anay n'aiza misy anay tsirairay avy raha fofondranao mahery satria mamloaka sy masina ianao Jehovah Andriamanitra fa ialofanay anio fa mandrakizay ary ankehitriny Jehovah Andriamanitra mitondra mibafika ny amin'ny firenenay tsy misy miafiny amina Jesosy malala ho izany firenenay izany izay tena mbola anatin'ny tsy fahalalana anao mbola anatin'ny tsy fahatokinanao manao izay zavatra tsy araka ny sitraponao amin'izao fotoana izao tompo Andriamanitra tena ataovy hanana fofeny fifankatiavana eo anaty anao ataovy hanana fofeny hanana fahatkina fa ianalay Andriamanitra velona ihany no tokosy ny mpamombony amin'izany firenenay izany na dia ao anatin'ny ady maro isan-karazany Jehovah Andriamanitra amin'ny firenenay na inona izay mianjady any amin'ny firenenay Jehovah Andriamanitra dia ataovy hanana fahatkina fa velona ianao hijoro amin'izany firenenay izany ary hanala ny maizina rehetra izay rehetra tsy ambolena any amin'ny firenenay Jesosy malala eo dia ampihenao izany aza vela hanjaka tompo indrindra ny foam-panahiny tsirairay avy ataovy hanana fahatkina eo anaty anao engale koa Jesosy malala ho izay efa manompo anao kanefa mbola tsy mahalala Andriamanitra ampahalala ho azy ny teninao ampafantaro azy ny didinao indrindra amin'izao andro izay efa tena mitalana ny fahafatesana Jehovah Andriamanitra ny olombelona tsirairay avy efa farana izao tontolo izao Jehovah Andriamanitra kanefa mbola tsy manana ny fahatkina anao
matoky ny fanantenana eo anatrehana fahitahany amin'izany firenena izany mihery ny fanamasinao mianjery masinao tena tsy misy very anjarany amin'izany firenena izany izany vakoka izany dia samy kafinao eo amin'ny tena-tananao ary mangatony amin'izany firenena izany raha misy tena ataony izany olombelona rehetrarehetra ny amin'ny firenena Jehovah-Andriamanitra tsy araka ny sitraponao matoky anao izay efa tena amela heloka ny firenenay ianao ary tena ho tahakany Daniel Andriamanitra hahery fanantenana fa ianale Andriamanitra rery ihany no tompo sy mpamonjy an'izany firenena izany ary raha isaraketo izay Jehovah-Andriamanitra mianjely masinany anodidina ny tsirairay avy mianjely masinany hambitrakanay hambifaly anay ahasambatra anay hiandrana izao sabata masina izao izay ahazanay famonjena sy hanolorany amin'ny tenanay fanavozany amin'ny tenanay eo anatrehanao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata no hametranay izao vakoka izao misaotra reo misaotra fanamasina tsara indrindra o voninahitra ho anareo ihany Jesosy malala o halleluia amen. Halleluia, isaorantsika n'Andriamanitra izany vavaka izay nentina navavintsika Berta avy any Koety izay Andriamanitra ny malafity anao ranavavy tamin'izay asan'Andriamanitra izay vitanao izay dia ny tanan'Andriamanitra ny kasika antsika tsirairay avy dia mahereza dia mahatanja mavitasoa ny asa mandrara izay ataonao amin'ny toerana izay misy anao dia tapitra tokoa ny fandarantsika. Ny fandarantsika moa tapitra fa ny ianao afaka mbola miaraka amin'ny foana anatin'ny fandarana ny ao anatin'ny site web ny fandarana ny Akiradio dia ao amin'ny hitanao amin'ny http://www.andramokaizo.com afaka mihaino foana ianao andro aman'alina misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 10 amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 hariva ihany koa ny rapitso moa dia ny toriteny androany ihany no miverinao fa milahitsika voahen'ny toriteny androany amin'ny folo maraina ary ny toriteny rapitso sy ny fotoam-bavaka rapitso amin'ny 2 ora amin'ny alahady manomboka rapitso ny fotoanantsika manomboka takany mazatrany amin'ny 2 ora sasantsika manomboka amin'ny fotoana fa isika izay ao anatin'ny fivadikanana kosa izay hifadianana dia manomboka amin'ny folo ny appel ao amin'ny Zoom dia manao commencement tsika dia manomboka amin'ny vavatsika ho feno dia feno ny fotoanantsika ho hitanao eo raha mbola tsy niaraka taminay teto ianao tay tompo rapitsika miona dia amin'ny 7 maraina moa takany mazatra ihany fandaran'izy rahalahy tojo sy rahalahy Jonathan ny commencement akira manomboka amin'ny hitantsika amin'ny 7 latsaka kely mba tokany izy tapitra amin'ny folo mba niboan'ny Zoom dia mahereza daholo tahiny tompo misaotra nahatra rehetra falina misaotra rehetra nandray anjara dia ranavavy Kodaleoni vavaka fanomboana rahalahy tojo ny tondra toriteny ary ranavavy Berta vavaka firenena tahiny tompo tsika rehetra rapitso rehetritsika meto mahereza daholo halleluia amen.